Sivy Oktobra 2024 androany no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra. Manamarika sy mankalaza izany isika eto Madagasikara. Ny postra malagasy ihany koa izay mpikambana ao amin'ny Union des Postes Universels na ny UPU, postra mivoatra hatrany no tanjona sy fanambin'ny postra malagasy. Ny masona ny resaka fivoarana tao anatin'ity mifankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra ity izay ankalazaina maneran-tany isaky ny 9 Oktobra izay daty nijoroan'ny fivondronan'ny postra na Union Poste Universelle ny taona 1770 izany mankalaza ny faha 50 taonany. Ho an'ny Madagasikara izay mpikambana ao anatin'ny UPFIA isan'ny tanjona hatrany ny fivoarana. Betsaka ireo fanavaozana sy firosoana amin'ny tontolon'ny nomerika izay no tanterahan'ny postra malagasy nandritra izany raha nambarany tale generalin'ny postra malagasy mpisolo-toerana. Izany maromaro azo tamin'ny satria journée mondiale de la poste androany dia manamarika ny journée mondiale ny UPU koa izany ka ny postra malagasy dia nisy fotoana nahazo fanampiana avy any amin'ny UPU dia anisan'ireo camion aseho anay izany ireo camion azonay tany amin'ny UPU sy ny ezaka nataon'ny postra malagasy manokana nazahoana an'ireo camion sasany miaraka amin'izay zany io roadshow io mba ampisehoana ny mpanjifa hoe mivoatra trano ny postra amin'izao fotoana izao. Resaka izay fivoarana izay indrindra afaka mbazaka. Isan'ny fanavaozana nataon'ny postra ihany koa ny fanofanana ny fahafahan'ny mpiasan'ny postra malagasy manao ny douanement ny colis. Miara-miasa amin'ny douane ka ny mpiasan'ny postra ihany dia efa afaka manao déclaration en douane ho an'ny entan'ny mpanjifa fa tsy mila hoentina any amin'ny douane intsony. Taloha isika mapetrany douane ao amin'ny bureau postra fa zao kosa isika dia ny mpiasan'ny postra ihany no manatanteraka ny dédouanement ny fitaovana rehetra alefa any ivelany izany na ny colis rehetra alefa any ivelany. Ny tombontsoa azontsika amin'izay dia manerana amin'ny bureau postra rehetrarehetra zany amin'izao fa tsy hoe izay misy douane ihany. Nentina namariana ny fankalazana ny 9 Oktobra androany ihany koa dia nisy ny fizarana mari-pakasitrahana ireo mpiasan'ny postra malagasy nahazo medaly nandritra ny lalao ara-panatanjahantena ny mpiasam-panjakana na ny AZF farany teo. Nisy ihany koa ny hetsika hafa nentina namariana izany.